vitsy de vitsy ny tany ny mpifankaty miroso amin'ny fanambadiana ara-panjakana eto mahajanga ilay ny mpivady nefa ny fanaovana izay mariazy ara-panjakana izay indrindra fa re mpivady efa mananjanaka mba tsy anahirana ny zanany arak'izay mikarakara mariazy faobe ny commune ambony vohitra mahajanga amin'ny daty ny 9 desambra ho avy izao fanampanazavana rehefa tena nandinika ny tao amin'ny état civil zay dia mahita fa vitsy dia vitsy ny tandro zaza teraka ao anatin'ny fanambadiana ankoatr'izay koa nefa dia hita ihany koa fa miaina ihany koa ireo mpifankaty izay miroso amin'izay fanambadiana ara-panjakana izay izay no nahatonga anay hoe zava-dehibe ny tokony hitondrana ny fanentanana sy ahafahan'ny mpifankaty miroso amin'izany tokantrano ara-panjakana izany raha toa moa izy hoe te hiroso amin'ny fanamasinana any amin'ny fiangonana dia anisany dingana anankiray tsy azo dinganina zany ny fanambadiana ara-panjakana satria tsy afaka tanterahana mihitsy ny fanamasinana any amin'ny fiangonana raha vao tsy vita ny ara-panjakana matetika ny zava-misy mantsy dia mieritreritra ilay mpifankaty hoe rehefa miara-mipetraka izay efa ampy izay na ihany koa hoe ao ny tahotra mety hoe saraka ny arina any dia inona ny rosona amin'izany atao inona moa zany fa rehefa miara-mipetraka dia efa izy izay dia nefany hita hoe misy tombontsoa lehibe ho an'ny mpivady ara-panjakana satria afaka misitraka ny zoany ilay vady rehefa tonga sanatriny mety hoe fahafatesan'ilay vady anankiray ankoatr'izay ihany koa nefa ny zanaka dia misitraka ny zoany ihany koa tsy hoe akory hoe tsy afaka misitraka ny zoany ny zanaka raha ohatra ka hoe tsy ao anatin'ny fanambadiana ara-panjakana afaka misitraka izy raha toka ny zanahan'ilay ray mpianakaviana fa raha ohatra moa hoe tsisy an'izay fanjanahana izay dia izay mahatonga ny hoe tsisy ray zany ilay zaza ao anatin'ny kopy ny alarobia 15 volana novambra tolakandro teo no nampifantarana io rehetra io tao amin'ny lapan'ny tanàna ny mahajanga